faly miarabasika rehetra indray a tonga amin'ny fotoana manokana zay fotoana handraisantsika hery manokana avy amin'ny alalan'ny soratra masina avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Natsapa itsika fa ny fiverenana eo amin'Andriamanitra izay no hany vahaolana tokana ho antaranak'olombelona lavo. Nahatonga an Jesosy ny anso tamin'ny feo mahery manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra. Tsampany ary hainy sy fatany izany ady mafy zay atrehintsika izany. Mandalo ady panahy mafy ny vahoaka ankehitriny. Rehefa ninona finoany, ninona zavatra arahiny eo amin'ny fiainany dia mandalo ady panahy mafy izy. Amin'ity androany ity tsika dia hahita hery manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra hahafahantsika mampitombo sy mahazo hery amin'izany lafiny ara-panahy ary tsy lafiny ara-panahy ihany fa homba ny fiainantsika eny eo amin'ny fiainantsika ara-nofo ihany koa izy raha miverina aminy isika eny na dia nio zao aza. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zahay satria mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana indray. Mbola afaka mianso ny anaranao ary mbola afaka mifanatrika aminao amin'ny alalan'ny teninao indray amin'ity androany ity. Ny teny zay hotononona eto Tompo, iriko ny fanahinao masina hitaridalana izany teny zany. Ny fanahinao masina no naparitaka izany amin'ny fahafenony any am-pony tsirairay avy, any atokantrano tsirairay avy. Ka hazo hery izy ireo noho ny amin'izany fanahy masina izany. Mangataka manokana aminao, hanomezanao ahery koa mba hitenenako araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anonanay ny vavaka. Amen. Mandalo ady-panahy ny kristianina, mandalo ady-panahy ny vahoaka maro ankehitriny. Zao no nambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:12. Jaona 4:13 dia zao no nambarany. Izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Izany teny zany no nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Kristy no miteny izany, nanao izany fanambarana izany, fiadanana amiko izy. Ary nahisy n'ilay teny manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Eo dia misy toe-zavatra anankiroa zay mitranga, mba hanananareo fiadanana amiko. Izaho efa naharesy izao tontolo izao. Raha manana ilay fiadanany tompontsika dia manantena hanana fiadanana ary haresy izao tontolo izao ihany koa. Jesosy ilay modely no manome izany teny zany. Teny izay milaza fa afaka ny ho mpandresy isika raha miaraka aminy sy matoky azy ihany koa. Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesianina. Amin'ny Efesianina 4:9 metomboka amin'ny 10:10 dia misy teny ambaran'ny apôstôly Paoly ao. Miady mafy isika, ady-panahy, tsy ady amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika, tsy ady amin'ny alalan'ny mety hoe totohondry na hery na tanjaka, fa ady zay tsy hita maso, fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Afaka hiatrika izany ve tsika amin'ny herin'ny tenatsika? Ny herin'ny tenatsika zay toa malemy manoloana ny toe-zavatra mitranga. Izao no ambaran'ny apôstôly Paoly. Farany mahereza ao amin'ny Tompo amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fangoleny devoly. Tafio avokoa ny tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly.
tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Hay Andriamanitra manana fiadiana. Satria ambarany eo amin'ny 1:12 fa isika sy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra, raiso avokoa. Marobe zany ny fiadian'Andriamanitra mba hazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory, ary efa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo. Raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Manana fiadiana manokana Andriamanitra omeny ahy sy omeny anao mba hahafahana manohitra ny herin'ny ratsy rehetra, hahafahana manohitra izao fahoriana mianjady amintsika izao. Efa ritasika tany amin'ny voalohany, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Dia efa nilaza ihany koa izy fa ny fanahy no ataony ao anatinareo, fanahy no ataony ao anatsika. Ary na ny vavaka izay tonontsika raha sy fantatsika fa io fanahy io no hanonona amin'ny zavatra tsy takatry ny saina. Mila n'izany fiadian'Andriamanitra izany tsika. Raha tiatsika ny ho mpandresy dia mila mametraka an'ilay fitaovam-piadianantsika fa mandray an'ilay fitaovam-piadiana izay omanin'Andriamanitra ho ahy sy ho anao. 12 mifahara ary ka sikino fahamarinana ny valahanareo. Sikino fahamarinana. Avy aiza ilay fahamarinan'Andriamanitra no mila hitafiana, ilay fahamarinan'Andriamanitra no mila raisina. Sikino fahamarinana ny valahanareo ary mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra. Mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra. Amin'ny 12 dia zao nambarany. Ary fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho apinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ry havana malala, o Jesosy eo amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ny Salamo 5:7 dia zao no ambarany. Salamo 5:7. Ka dia Jehova no fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Jehova no fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana. Dia io lay resahantsika foana hoe ny tenin'Andriamanitra io. Lay teny velona mitoetra ao anatsika no hahafahantsika manana fiarovana, hahafahantsika manamarina atsika, hahafahantsika manohitra ny zanatsipika rehetra izay alefan'ilay ratsy. Raiso ny famonjena eo amin'ny 17. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mila sabatra ve ianao? Mila sabatra ve tsika? Hoentsika miady. Tsotra, ny sabatra izay omen'Andriamanitra dia ny teniny izany. Dia averiko foana raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Io teny io, lay sabatra velona, lay sabatra hoentsika manohitra miady andreo fakapanahy. Zany fanahy ratsy any amin'ny rivotra zany tsy hita zay edivana aminy. Na hisitrika aiza ianao, na hisitrika aiza dia mbola afaka miaina ary ny antom-pahavelomanao, ny antom-pisinao dia io rivotra io. Zany hoe tsy afaka hanohitra ny herin'ny ratsy isika raha tsy manana an'ilay sabatra dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jaona 1:12 dia zao no ambarana. Jaona 1:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra.
ho sarotra amintsika ry havana malala ny miaina raha mandeha amin'ny herin'ny tenantsika isika. Sarotra amintsika ny handresy izany herin'ny ratsy izany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Dia nanambara ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina 8:20 manao hoe fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ny marina amin'ny finoana no ho velona. Voambaran'ny apôstôly Paoly zany tao amin'ny Efesianina teo ihany fa ilaina ny finoana. Dia ny finoana an'ilay zanak'Andriamanitra, ny finoana an'Andriamanitra hahafahantsika mitoetra sy manaraka azy. Ny apôstôly Paoly ihany no miresaka amin'ny Romanina 10:20. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zany hoe fiarahana amin'ny Jesosy, fiarahana amin'ny Jehova, fiarahana amin'ny fanahy masina manome antsika an'izany hery izany. Ao amin'ny Efesianina 4:9 teo ao amin'ny 9:20 izy dia miresaka hoe tenin'Andriamanitra mira sabatry ny fanahy. Manoloana ireo ady izay hatrehina, mila miakina amin'ny Jehova itsika. Mila mandray an'ilay fitaovam-piadiana izay omeny Jehova itsika. Lafy ny ara-panahy no resahana dia ny soratra masina izany, ilay loharano tsy mety ritra izay hahazahoana handresy eo amin'ny tontolo misy atsika. Maniry amin'ity androany ity, Jehova ombanao, Jehova hiady ho anao, Jehova hampamirapiratra ny tavany ary hiaro anao isan'andro isan'andro. Izao no ambarany amin'ny Salamo 5:7-9. Salamo 5:7, ny 7-9. Fa izy no andremantsika ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Engany ka ho henonareo ny feony manao hoe hoenonareo ny feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra. Matoky aho fa ray Andriamanitra manakare-pahasoavana zay noraisinao androany tamin'ny alalan'ny teniny dia hanome fiadanana ho anao, ny ankohonanao, ny tokantranona ray manontolo. Ho tahinany ny teny hasoa atsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra an-danitro, misaotra anao zay no ny teny zay nomenao anay mba ho teny velona ao anatinay zany ka handrobona hamoa 100 tsy manapahataperana. Hamelombelona ny fanahinay indray ka hapitraka anay manoloanareo toe-javatra zay atrehinay. Ka ny adi-panahy izay atrehinay isan'andro isan'andro dia efa manana fiarovana, efa manana sabatra hoentina manao hitaizany zay dia ny teninao zany. Koa mana-masina Tompo anay rehetra amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen.